Miroso mankany amin'ny fandrafetana ny drafitra fampandrosoana ny Faritra Boeny. Faritra izay isan'ny tohanan'i Alemana. Nisy ny fampizarana traikefa niarahan'ny Faritra Boeny tamin'ny Faritra Melaky. Iray amin'ireo faritra mahazo tohana amin'ny niarahan'ny Alemana ny Faritra Boeny. Ity faritra ity izay mamolavola ny drafitra ho an'ny fampandrosoana amin'izao fotoana izao. Raha tamin'ity volana ity dia nisy ny fizarana traikefa nataon'ny Faritra niaraka tamin'ny Menabe. Ny antony dinay tamin'izay moa resaka momba ny fizarana traikefa eo amin'ny resaka fandrafetana sirata na le schéma régional d'aménagement du territoire dia eo ihany koa fandrafetana ny PRD izay diranay amin'izao fotoana izao satria ireo faritra anankiroa efa manana PRD dia jerenay nanahoana ny fomba nandrafetan'izy ireo ny PRD mba ahafahana mametraka an'izay échange izay. Efa ao anatiny izay efa manomboka izao miarana amin'ny VZ ihany koa efa manomboka izao izay ny anisan'ny antony dinay any tany Bakinakaratra sy tany Menabe. Izany efa manomboka misy processus lavalava ihany moa le izy dia amin'izao fotoana izao mijery le méthodologie ray adoptena zany izay inona méthodologie metimety kokoa azay ny tena niarahanay mitsidika amin'ireo faritra ireo mba ahafahana mijery hoe mety ve le méthodologie adopteny Faritra Bakinakaratra mety aminay sa le any Menabe dia ho jerenay izay metimety kokoa dia ino manarahanay fandrafetanay ny PRD nay. Araka izany dia mizotra mankany amin'ny fandrafetana ny drafitra fampandrosoana ny Faritra Boeny.